Mpanolo-tsaina TIM mitaky ny ampitsarana ny fandravana ny tsena. Anaty rova ny dekret manjavozavo ilay Colisée atsangana ihany. Analamalotra Toamasina, naonareo marary ny Covid-19 dia nivoaka nitady sakafo. Talata 7 Jona 2024 foravoravo tompo-klasy tomboky vavy no androsoana ao tokantranonao indray amin'ity takariva ity tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao ary dia asanay ampitiavana sy ampanajana ihany koa mba hitoetra iaraka aminay eto indray hatramin'ny farany. Takany mahazatra moa dia nitatitra avy any amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 eny Ivato eny no hitaterantsika ny vaovao izany hoe nitatitra mahakasika ny coronavirus. Ato amin'ity androany ity raha nitranga vaovao dia niisa 440 ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto amintsika izany hoe 7 amin'ny 110 no fitambaram-be an'ireo olona mitondra izany tsimikaretina izany hatreto. Androany kosa dia 20 ireo olona sitrana vaovao izany hoe mitotaly ho 470 ny fitambaran'ireo olona efa sitrana hatramin'izao 9 ireo olona marary mafy ary 9 ihany koa no olona nodimandry raha toka 950 ireo olona manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Fahoentinay amin'ny faritra Atsinanana Nosy ianao anatin'ity vaovao manaraka ity izany hoe ao Atamatavy ao. Vaovao Toamasina dia nisy tamin'ireo olona marary ny coronavirus tany an-toerana no fantatra sy lazaina fa hoe nitsoaka aiza ny tena marina makasika an'izay vaovao izay ho fantarinao anatin'ity faradiadiny Nory Fitiavana sy Andry Rakotomalala ity. Araky ny fantatra dia rehefa nisy tamin'ireo olona nitondra ny tsimikaretina Covid-19 izay natoby ao Analamalotra 10 kilometatra ny ala ny tanàna ny Toamasina no nitsoaka. Rehefa anantaniana nefa nitompona andraikitra misana ireo olona marary ny coronavirus atao an-toerana dia nilaza fa tsy nitsoaka akory ireo marary fa navelany voaka mba hividy sakafo any ivelany. Araky ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana dia tsy ampy ho an'ireo marary intsony sakafo ao amin'ny hopitaly. Miparitaka tamin'ny tambazotra mihitsy aza fa vary efa masiso no nomena azy ireo ka nitarika izao fivoahana tamin'ny toerana nitazomana azy ireo izao. Tsy mbola niverina nefa izy ireo hatramin'ny ray ora tolakandro izay nialany mpanao gazety tao an-toerana ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 izany. Ary raha nolazaina fa navela hividy zavatra ivelan'ny hopitaly, aiza ho aiza ny fepetra raisiny mpitsabo mba tsy hiparitany valana aretina. Aiza ho aiza ihany koa ny fanaramaso ny tompona andraikitra. Raha nampanarana mpitsabo ve dia tsy tokony mbola ho tafaverina. Vokatry ny tsy fisiany mangarara moa dia tsy fantatra mazava tsara ny isandreo marary nivoaka ny toby hitazomana azy ireo izany. Ity toby ao Analamalotra ity izay nitsangana ny farany volana May lasa teo ary natokana ho an'ireo olona mitondra ny Covid-19. Fa hoentinay any Afrika kosa indray ianao ao anatin'ity vaovao mampalahelo iray ity. Misaona amin'izao fotoana izao ny ao Burundi satria dia nodimandry omaly alatsinainy tany an-toerana noho ny fitsaran'ny fitempon'ny fotampoka ny filoham-pirenena Pierre Nkurunziza. Androany moa dia nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS manokana mikasika an'izay. Mbola Nory Fitiavana sy Andry Rakotomalala hatrany. Misaona amin'izao fotoana ny ao Burundi nodimandry omaly alatsinainy tao amin'ny hôpital cinquantenaire ao Burundi noho ny fitsaran'ny fotampoka ny filoham-pirenena Pierre Nkurunziza. Androany no nanambara tamin'ny fomba ofisialy izany vaovao mampalahelo izany. Ny sabotsy lasa teo no nahiditra hôpitaly ity filoha Burundais ity raha natsiary fanina teo am-pijerena volleyball tao Ngozi. Niaratsy hatrany ny toe-pahasalamany ary omaly dia efa niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy fa nodimandry izy. Saingy nanday izany ny governemanta ary nampitandrina ny fanelezana tsao. Tsy azo nafena intsony ilay vaovao nampalahelo ka tsy maintsy nambara androany tamin'ny alalan'ny filazan'ny governemanta. Mandritra ny 7 andro dia natokana isaonana any Burundi. Fantatra fa mitazona ny andraikitra mafiloha azy Pierre Nkurunziza mandra-pahatongavan'ny lanonana fanaovana fianianana ny filoha vaovao voafidy tany an-toerana Evariste Ndayishimiye amin'ny volana Aogositra. Ny filoha lefitra voalohany Gaston Sindimo no misolo toerana.
fa mbola tantara mitoy ihany koa le antsika fandravana tsena etsisorano Analakely etsy amin'izao fotoana izao. Tsy nitazapotsiny izany tranga izany ireo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra fa nidiny an-tenany toerana n'izany zava-misy ary ny ano hevitra ihany koa. Ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina. Zavatra tsy novinavinainy izany hoe mpanolotsaina municipal team sy IRK iray feo. Tanteraka izany ankehitriny noho ny fisiana letrezana ka namotehana fiainan'olona maro. Rava anatin'ny raim-pimaso ny fiariana tao anatin'ny taona maro. Io resaka fandrodanan'io izay lazaina fa hoe miainga amina convention no nanaovana ny fanorenana amin'ny resaka taratasy dia efa nalefa ny mpanatanteraka teo anatrehany mpanolotsaina tamin'ny fivorianay tamin'ny volana May. Rehefa nandalo teo amin'ny mpanolotsaina zany ataontsika hoe sosokevitra avy amin'ny mpanatanteraka izany mba hangalana ny fankatoavanay dia notsipahanay mpanolotsaina. Tsy nolanin'ny mpanolotsaina mihitsy izao fandrodanana atsena ataon'ny mpanatanteraka izao. Ny antony dia tsotra voalohany ao anatin'ny amehana isika amin'izao fotoana izao. Tsy mikaikaiky angambany raha mbola vahoaka n'Antananarivo ny amin'ny hoe very asa, ny amin'ny hoe sahirana, ny amin'ny hoe ilatsota favoaka intsony amin'izao confinement sy amehana ara-pahasalamana izao. Koa nahoana re ao anatin'izao amehana izao no pitehana ny fiveloman'ny vahoaka n'Antananarivo, no pitehana ny fiveloman'ny vahoaka malagasy ataonay kosa angamba fa tsy rariny ary zany indrindra no antony nahatonga anay mpanolotsaina tsy nandany an'izany ataontsika hoe fandrodanana tsena fanomezana fankatoavana ny mpanatanteraka anao an'izany fandrodanana izany. 7 ny nanday ity fandravana ity, 4 ny nanaiky ary ny rotsina ny hevitra. Fa nitsakitsahana tanteraka ny zon'ireo mpanolotsaina municipal izao fanapahan-kevitra ny mpanatanteraka izao. Izao moa nataon'ny mpanatanteraka, tsy baiko nizaniza araka ny teniny angambany izy dia manao izay danin'ny kibony tokoa ao anatin'izany. Ka ny tianay ho tenenina dia tsotra hoe izao zavatra ataon'ny mpanatanteraka izao dia voalohany fanaovana tsinitsinina ireo mpanolotsaina voafidy-bahoaka eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Raha tsy hain'ny monsieur le maire dia ampahafantarina anazy fa rehefa mitatana tanàna rehefa tsy lanin'ny organe délibérant dia tsy taterahana ny dikan'izay. Fa tsy hoe rehefa tsy lanin'ny mpanolotsaina dia ianao mibe ny tanàna voafidy-bahoaka ary manaiky an'izany ny rehetrarehetra dia izay tianao ataony ataonao. Tsy mety zany zavatra zany. Tondrona lalandava ho tsy manara-dalàna ireo tsenany ravana. Nisy anefa ny fifanarahana izay nifanaovana tamin'ireo mpivarotra sy ny ben'ny tanàna, fifanarahana izay tsy narahina fa avy dia notikaina. Ny zavatra atao anatin'ny convention anay nefany atao amin'ny article 8 ato dia milaza mazava tsara manao hoe raha ohatra ka hoe ilaina ny tany na hoe ilaina ny zavatra andravana ny trano dia 3 mois avant izy no mahaprevenir anay izay vao afaka mandrava ny trano. Ary eo koa ao anatin'ny article ato anatin'ny article 8 ato ihany milaza manao hoe rehefa ho ravana ny trano dia mamerina izay laninay rehetra atao anatin'io izy. Fa ato moa efa napetrany tsara ato hoe 40 millions ny zavatra napetraka ry zareo ato anatin'ity convention nameny anay ity. Dia asa re tompoko raha mba rariny izao ataon'izao fitondram-panjakana izao fitondrana ato amin'ny commune zao Ary tsy vitany tsy narahana ilay fifanarahana fa mbola nisy resabola ihany koa. Raha ny antota taratasy naseho an'ireo olona ravatsena ireo dia mampalahelo satria izy ireo dia nandoha vola ara-dalàna. Zany hoe nangalana vola ary mandoha vola amin'izao 2020 izao. Ka raha lazaina fa tsy ara-dalàna ireo olona ireo satria izay mantsy ny ambara hoe tsy ara-dalàna le construction ireo olona ireo voalohany sady manana convention, zany hoe nomena taratasy ahafahany manao an'izany fanorenana izany voalohany ary faharoa manarakarak'izay dia mbola angalana vola. Raha olona lazaina fa tsy ara-dalàna dia tsy tokony angalana vola, anomezana quittance, ireo olona ireo omena quittance. Ka aminay zany zavatra ataon'ny mpanatanteraka izany dia famitaham-bahoaka tsotro izao no zavatra misy eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ka iantsonay ny fitondram-panjakana satria misy fitondram-panjakana mahefy eto. Mbola hifandinika moa araka ny fantatry reto mpanolotsaina amin'ny rahina ireto amin'ny fanohizana ny hetsika rehetra anoherana izao fanimbana ny fananan'olona izao. Mbola vaovao mifampitohy amin'izay atrany dia hijoro hatramin'ny farany ihany koa ireo mpanolotsaina eo anivon'ny atokotiko i Madagasikara tsy anaiky velively ny didy jado natao amin'ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra izy ireo. Fa nady adiny eo amin'ny sary ny tahiriny ainy atrany. Manoloana izao fandrodanana izay atao eto amin'ny commune be n'Antananarivo eto amin'ny faritra Analakely izao
dia manao fanambarana toy izao izay mpanolontsaina tiako Madagasikara voafidy tamin'ny anarany tiako Madagasikara manoloana fandrodana trano fivoriana na trano fivarotana na kiosque no tanterahany commune urbaine Antananarivo araka ny baiko ny ben'ny tanàna dia mijoro eto izay mpanolontsaina ny tanàna voafidy tamin'ny anaran'ny atoko tiako Madagasikara manamero koa izao fanapahan-kevitra sy nahazoana fankatoavana avy amin'ny filan-kevitra munisipaly izao tamin'ny natao tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanterahana tamin'ny 9-7 volana May lasa teo etsy an-daniny ny amena ara-pahasalamana aina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay hita sy tsapa fa misy fiantraikany vantana amin'ny lafiny ara-tsosialy ny vahoaka dia manambara ihany koa izahay fa tsy laharam-pahamehana mihitsy ny fandravana tsena izay akina ny asa amin'ny fivelomam-ponina efa reraky ny adi-piaina andavanandro ninoninona antony etsy an-daniny akilany ho fanajana ny raha fitatana voafaritry ny lalàna eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo dia miantso ny ben'ny tanàna izahay mba hampiato tsy misy atakandro ny asa fandrotanana aranaja ny atsakany sy andavany ny fanapahan-kevitra izay nitapahana tao anatin'ny fivoriana munisipaly farany teo. Fa teo amin'ny fiaonana teo amin'ny Rosolbaobaoka sy ireo membre ny gouvernement teny amin'ny CCI Ivato teny moa tamin'ity androany ity dia nangataka fanazavana tamin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny Rosolbaobaoka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district Ambatondrazaka nisy moa ny fanazavana izay noentiny ity ministra ity makasika ny resaka colisée tao anatin'izany ny andindinin'izay eo amin'ny sariny Manorandre Malala fanadiadiny Germain no menjanary. Mbola manjavonjavo hatramin'izao ny fanazavana sy ny tena zava-misy marina amin'ny fananganana ilay colisée ao anaty rova ataony fitondrana ny fantatra fotsiny teny hoe tetikasan'ny filoham-pirenena izy io saingy tsy mbola mazava kosa hatramin'izao ny tena ao ambadika izany fototrafitra izany. Ny zavatra ny teneny dia hoe ilay comité scientifique tany amin'ny volana Août no efa opérationnel ary ny teneny fa tsy ho an'le fananganana an'le izy rery fa hoe zavatra maromaro zany antsehatra dia nefa ny décret le daty nomeny aty amin'ny volana Mars mino an'izany ve nareo hoe ny premier ministre lehibe ny gouvernement efa niasa tamin'ny volana Août fa avy eo ny décret nanendry anazy aty amin'ny volana Mars vao avoaka possible ve zany izay le teneniko antsika hoe aleo mba tsy ho raisina ohatra ny zazakely ihany le vahoaka malagasy rehefa ohatra ka manazavazavatra fa mba afaka mandinika ihany izy hoe mifanaraka amin'ny tokony izy zany zavatra zany na tsy mifanaraka amin'ny tokony izy fa amiko iny décret iny tokony mandeha aloha vao miforona le sehatra anao an'le asa fa tsy hoe misaha aloha fa rehefa avy eo vao atao ny décret anareo dia resaka ampliation ve no andeha taraiky an'izany décret zany tsy dia noko loatra décret ke misy filaharany io décret eo amin'ny primature ao fa tsy fanalavitra be zany hoe aty amin'ny volana Août le olona no any io nge rehefa otsanganao le olona filan-kevitry ministre no anjenena anazy fa zay moa zany le izy hoe satria nametra-pahantaniana le teratany malagasy rehefa niteneninao izy hoe misy an'ity décret ity nametrahana andreo 2020 le laharan'le décret ahoana moa zavatra décret 2020 ka dia ho any amin'ny 2019 tsy possible zany. Nafana dia nafana ny adievitra teo amin'ny Rosolbaobaoka sy ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera teny amin'ny CCI Ivato teny androany ary voaresaka nandritra izany ny momba ny fitantanana ny haino aman-jery mpanjakana ny andindinin'izay hoentiny Germain Menjanahary sy Manorandre Malala trany. Tsy vao androany no nisina mpanao politika ny taraina mahakasika ny fomba fifehezana ny haino aman-jery mpanjakana na ny RNM sy ny TVM eto amintsika. Tadiditsika ve ny rodoben'ny député 7 nandeha tao amin'ny TVM sy ny RNM ny taona 2014 fotoana iray izay nanitrikitrihana fa tsy fananana ny fanjakana ny TVM sy ny RNM miverina nefa ny tantara ary député pomba ny fitondrana no toa hiarany amin'izao fotoana izao. Natsona tamin'ny TVM tamin'ny talata natao mise en boîte na kodana tonga ny alarobia tsy nandefa le izy fa hoe censure dia tehiteny hoe miaraka mitolontsika tamin'ny fotoanandro ary fantarao tsara fa anisany miady mafy amin'izao régime zao isika ka raha ohatra ka itsika tanoana sy miady mba manome fijery sy manome hevitra no kakana censurena ohatra n'izany amin'ny TVM dia mety anahoana zany ny mpitondra hevitra sasany indrindrindrindra mety fiatraikan'izay satria efa fantatra amin'ny teny zavatra misy sy ny zavatra materaka izay. Haino aman-jery mpanjakana
natao ampitana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy ny RNM sy ny TVM. Inona no antony fanavahana ireo olona te haneho hevitra? Ray tamin'ireo délégation niditra tao amin'ny TVM sy ny RNM tamin'ny fotoana nidirany solomaboaka 370 tao. Ny antony tonga anazy nakao amin'ny TVM sy RNM tamin'ny fotoana iny dia hoe satria tsy voatsinjara ara-dalàna sy ara-drariny ny fandraisam-pitenena natao amin'ny télévision mpanjakana sy ny radio mpanjakana. Androany izy ato amin'ny antenimieram-pirenena mbola mitaraina zany ihany. Raha ohatra ka ny avy aty amin'ny mpanohana ary zany tsy mahazo sehatra dia zahay mpanohatra ve zany ahazo sehatra. Tra hoe lavitry ny afo ny kitaira zany zavatra. Tsisy fanantenana ho anay mpanohatra zany nidiranao rehefa mpanohana ary tsy tafiditra ao. Fa eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny zava-misy ara-tsosialy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsy mitombina ny zavatra lazain'ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Eny fa na dia samy tompona andraikitra ao anatin'izao fitondrana izao hatrany ara. Indrindra moa fa mikasika ilay resaka fanampiana omena ireo mpanakanto. Ny andindinin'izay vaovao izay hoentin'ny Lorette Berton sary ny toky Ramarola. Ity ny fanehoan-kevitra nataon'ny solombavam-bahoaka Paul Bert Rasimanana na Irosy tamin'ny 27 ny volana May 2024 izay nandà mafy fa tsy nisy izany vola fanampiana iray tapitrisa ariary nomena ny mpanakanto izany fa tsy ao nininana ely amelezana ny fitondrana fotsiny ihany ireny. Niaraka tamin'ny ompa sy fanevatevana mihitsy aza moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ity olom-boafidy ity tamin'izany. Androany anefa nandritra ny fihaonana tamin'ny mpikambana teny anivon'ny antenimieram-pirenena Tetsivato no nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatina Rakotondrazafy fa nisy tokoa ny fanampiana ho an'ny mpanakanto nandritra ny fihibohana ary efa voafaritra hatramin'ny isan'ny artista nahazo azy. Tosika ara-tsosialy izy. Ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ihany koa dia nandray anjara tao anatin'ny ady amin'ity havalana retina coronavirus ity nisy ny tosika ara-tsosialy izay nomena n'ireo mpanakanto arivo moa no azo ny ministera teo anivon'ny Vatsitsinjo dia nozaraina ho an'ny mpanakanto arivo nakinina tamin'ireo fédération sy ny fikambana ny artista samihafa sy ny mpanao zavakanto ihany koa fiara-miasa tamin'ny solombavambahoaka izay artista ato amintsika ato anisan'izany ny Rosy tsy liva ihany koa. Karazany roa ny fanampiana nozaraina teto Madagasikara dia ny Vatsitsinjo izay PPN nozaraina isam-pokotany sy ny tosika fameno izay lelavola. Tsy nazava tsara teto na lelavola na vatsy tahaka ny vary, siramamy, menaka sy ny sisa. Efa niparitaka teny amin'ny tambazotra tserasera samihafa ary niteraka resabe tamin'ny mpanara-baovao ny momba ilay vola iray tapitrisa ariary izay nolazaina fa omena ny artista. Inona izany ny tena marina? Tosika fameno sa Vatsitsinjo no nomena ny artista? Iza ihany koa ireo mpanakanto nahazo ary inona no fepetra ahafahana hisitraka io fanampiana io? Nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Andramasina fa misy ny olona sahirana tokoa ary mivelona amin'ny asa kanto sy ny vakoka saingy tsy mba isany nisitraka izany fanampiana avy amin'ny ministera ny kolontsaina izany. Mikasika n'ilay fanampiana ho an'ny artista izay moa filazantsika anazy mpanakanto, misy any aminay misy mpiragasy, misy ihany koa mpanao vakodrazana. Manahoana hoe tompoko no mikasika an'izareo reny mba anisan'ireo mahazo ve satria noatra nahevitra zareo zany hoe misy mahazo ilay artista hono. Fa eo amin'ny vaovao ara-tsosialy dia velotaraina ireo mpanjifa ny orinasa JIRAMA amin'izao noho ny fahatongavan'ny faktura 2 na 3 ao anatin'ny volana iray. Ny fitarain'izy ireo ihany koa dia hita tao anatin'ny tambazotra Facebook izay nangon'ny Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince. Fitarainana, hatezerana, fangatahana, fanazavana sombony tamin'ny fitarainan'ny mpanjifa ihany ireto manaraka ireto mentefa mivantana amin'ny JIRAMA hita tao anaty Facebook. Raha ny fahalalako azy, tokony faktura meno nivoaka izay efa azo début juin dia tonga sady ny faktura ny volana jona. Ho an'ny hafa, tsy mbola voalohany volana May, ity indray ny volana jona, efa mila hitovy ny vola aloha iray volana izay aloha herinandro. Manina no nitangana tampoka teo ny faktura anefa tsy misy zavatra niovana nampiasaina. Ho an'ity indray, faktura telo no tonga atao anatin'ny iray volana, mitangana be izay tsy izy ary mangataka fanazavana. JIRAMA ofisialy dia 5 jona izay no nandotsiro dia tonga indray ny faktura manaraka 12 jona. Ho an'ny hafa, tsy misy mijery compteur intsony ve ny mpanao relevé an'ny JIRAMA? Ny jiro nefa tapaka lava ho ana faritra maromaro fa nampanazavana mazava no angatain'ny mpanjifa amin'ny tompon'andraikitry ny JIRAMA
izy ireo izay tsy mbola nahinona feo. Ampina ny fiainan'ny volamiditra ao an-tokantrano mantsy noho ny coronavirus, mbola miakatra ihany koa ny vidin-jiro, miampy ny fimenonmenonan'ireo olona tsy nahazo fanampiana sy ny fandrohana mpivarotra. Ina reny no mety zavatra itrangy e? Anao ahoana no avy ny madinika? Ambava homana ampomeritra ho ny fitenenana. Fa ivadika kosa amin'ny vaovaon'ny finoana isika. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny fobe FJKM teny Analakely androany ny teo anivon'ny fifoazana FJKM mahakasika ny fanaovana vavaka fifadin-kanina teny an-toerana Moiravirazafy Mahenina sy Mathieu Prince atrany. Ny sabotsy avy izao no andro natokana ifadikana ho an'ireo mpino FJKM maniry ny anao izany tarihan'ny sampana fifoazana. Raha ny tokony ho izy vao miposaka ny masoandro no mifadikana ary milentika ny masoandro vao mihinan-kanina. Ny fitaovam-pivavahana amin'nonja-peo kosa natao anomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora hariva mivantana amin'nonja-peo izany. Toe zava-misy eran'izao tontolo izao sy eo amin'ny firenena misy antsika dia atao amin'ny alalan'ny radio izany vavaka sy fadikanina izany. Dia ao zany ny radio vaovao mahasoa, ny radio teny fiainana, fa indrindraindrindra ny radio ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ny radio fahazavana. Nefa misy fandaminana manokana ihany koa izay tanterahana any amin'ny isam-piangonana, any amin'ny isam-paritra any. Anaraka ny fepetra izay apetraky ny fanjakana isika. Nefa ihany koa tena hitarika antsika amin'izany vavaka sy fadikanina zany ny mpiandry any amin'ny isam-piangonana any. Ka azo atao tsara zany hoe any amin'ny tokantrano fanolobondorindrina no manatanteraka n'ilay vavaka sy fadikanina dia miombona ny amin'ny vavaka sy fadikanina isika ka mpiandry 3 no mamory olona zany farafahakeliny. Nefa ihany koa raha ohatra tsy afaka manoatra moa no ny fahavitsin'ny mpiandry fa anankiray ihany dia fa afaka manatanteraka. Misy moa ireo mpitandrina eo anivon'ny FJKM no hitarika ny fanompoam-pivavahana mivantana amin'nonja-peo. Dia ao zany ny mpitandrina Dokotera Irako Andriamahasoa Ami. Izy zany hitondra fampianarana anankiray amintsika ny loha teny hoe mihavana ao amin'ny tompo. Misy fampianarana anankiray ihany koa izay hoentin'ny mpitandrina lazany rainy Martin izay filompanampy ao amin'ny Birao Foibe sampana fifoazana sy ny tenako ny mpitandrina Robson Radolalaina Joary tonian'ny sampana fifoazana. Io ndray zany dia mitondra ny lohateny hoe miverena amin'ny Jehova. Araky ny voasoratra ao amin'ny Joela 2 ny 12 sy ny 13. Jirina fa ny andron'ny 9 Jona isan-taona no anatanterana ny fifadikanina no ny amiana ara-pahasalamana misy amin'izao ary mba hahafahan'ny rehetra manaraka no nanaovana izany ny andron'ny sabotsy toy ny mahazatra sady andro natokana ho fanokanana mpiandry sy fanokanana ireo mpiomanao mpitandrina ihany koa ny 9 Jona. Amin'ity taon'ity ihany koa no tokony hankalazaina ny 20 taona mampitandrina ny tonian'ny sampana fifoazana ary ny 40 taona ny fifoazana saingina emitra avokoa izany. Dia hiverina amin'ny pejiny sosialy isika tsy niponina eto Antananarivo renivohitra ihany amin'izao fotoana izao no mijaly amin'ny resaka rano fa misedra olana mafy dia mafy amin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra toy ny any amin'ny faritra Mahajanga. Mitatitra ny vaovao moa ny mpanao gazetiny MBS ao Mahajanga. Tapatapaka ny rano any atapon-tanànany Mahajanga tao ao. Tsy maraka ny filanimponina intsony izany. Ilaina nefa ny rano indrindra amin'izao fisiany valanaretina coronavirus izao. Jusqu'à roa maraina vao mandeha tapaka izy amin'ny maraina tsy mandeha intsony. Nenanay izany tsisy rano amin'ny tanam-boasaingy any. Tsy maintsy mandeha zany zay mamoaka vola foana amin'Danada mangala rano. Efa zay sahitra miasa tsisy. Misy tsisy ny fampilazana dia tapaka tsofotroandro alina dia raha pitsy koa zany vao mahita rano agny zany dia tena problème hatrizay tsy hanana karazany rano taty aminay. Hoe mampite hanontany hoe mona mampite hivoaka ny mona mihitsy fa fidangana an'ilay facture nefa le rano tsy arakaraka le fitosahan'le rano zany le fivoan'le facture. Mandeha mangala rano aty agny Mahatsinjo zahay ny karaha mabajajy. Ny vidiny rano frais amin'izany koa fa tena midangona koa miakatra aty Androva. Tena mijaly zay moa maromaro agnatin'ny lakony dahatra misy tsisy misy tsy misaika dia matory. Amin'ny alina ihany no mandeha ny rano kanefa misy ny couvre-feu izay tsy ahafahan'ny vahoaka mivezivezy. Efa nanaovana déclaration ty amin'ny Jirama.
anaovana déclaration ty amin'ny commune en fokotany tsisy mpijery misy ty rano ty satria problème rano ty tuyau rango tamin'ny deuxième république angamba izy ty efa tsentsina io agnatin'ny ranonay io izy io fasiky foana agnatin'ny bidon rano tsy mandeha satria le pression fa tsentsina le tuyau sy tonga ty aminay izy io maiky jiaby ty aminay reky io zany raha matsagnaby karaha io amin'ny telo maraina zay manokatra pompy amin'ny 5 fatapaka rano fa tsisy koa tsy manana vahaolana maharitra fa dia hitazapotsiny avy amin'ny jirama amin'ny ty olandrano ity mbola mamerina manao antsoavy amin'ny tompona ndraikitra araka izany ny mponina mba tsy hanao ambanin-javatra ny fitakiana efa any mifaritra ihany tsika ao anatin'izay vaovao teo izay dia hoentinay ny mifaritra vakina karatra kosa indray ianao ao anatin'ity fampitam-baovao manaraka ity maro amin'ireo mponina any an-toerana ny velotaraina amin'izao fotoana izao fa dia fotapabolana izao no tsy tazana atao an-toerana ny governoran'ny faritra vakina karatra ary miantona tanteraka ny asa fampandrosoana any an-toerana izay ny vahoaka no mizaka ny tseran'ny ainy mitatitra ny vaovao moa i Jean Mamy Andrianjafisolo MBS Antsirabe no menandremana misata ary tokira marolahy azo ambara ho kamboto velondray ihany faritra vakina karatra tato anatin'ny tapabolana mahery zao fa tsy tazana teto intsony ny gouvernoura amin'ny faritra vakina karatra Andriamatovy Ivato Rakotovao maro ireo miverim-potsiny mitady azy ao na mila raharaha ka tsy maintsy izy no ilaina amin'izany hatramin'ny olom-boafidy tombe ny tanàna avy any amin'ny commune any anivon'ny district eto vakina karatra amin'ny efa mitaraina mafy ny amin'izay tsy fahatrarana ny gouvernoura ao izay intsony rano loha ranom-baovao azo dia toa isan'ny manana andraikitra ihany koa amin'izany resaka fanarenana ny rova ao Antananarivo zany ngiavy Ivato Rakotovao ka tombanany maro izany nanadinono fa faritra isan'ny manana maizy azy goavana eto Madagasikara izany faritra vakina karatra nametrahana azy izany filazan'ity gouvernoura Ivato Rakotovao eto vakina karatra ity hatramin'izay no hoe niady amin'ny coronavirus mandefa ny fampandrosoana mandeha ihany koa fa hatreto aloha dia tsy ahitana izany fampandrosoana mivaingana zany eto Antsirabe akoatra ny fanamboarana lalana metatra vitsivitsy natao rarivato raha ny eto andrenivohitra Antsirabe ihany izay resahana izay izao ndray dia io izy tsy tazana mihitsy io ary maro ny mametra-panontaniana sao mba efa lany ny tahiry tao amin'ny faritra vakina karatra tao izay novataniny ka tonga amin'ilay fomba fiteny eto hoe lany ny paiso akady ka nanjavo ny lampy salama raha ny loha ranom-baovao tokomantsy dia nametraka vola amina miliara vitsivitsy ariary tao amin'ny faritra ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana izay ny dombiasa ngiavy Ivato Rakotovao ka asa nakay izay vola izay na nandeha tamin'inona ihany koa fa raha izay mangarara aloha dia sarotra mba tsy ilazana fa tsy misy zany eto vakina karatra fa vaovao anisan'ny tanan'ny sain'ny mpanara-baovao maneran-tany ny mahakasika ny George Floyd tao anatin'ny herinandro maromaro izay no amaranantsika ny vaovao amin'ity androanyity vahoaka maro no tonga nanao veloma farany ny nofo mangatsiaka ny George Floyd omaly sy androany milohan'ny andevenana azy ao Houston ny andinindinina izay moa hoentiny noro fitiavana sy sariny Andry Rakotomalala mponina anarivo ny tao Houston tany États-Unis no tonga nitsapa alahelo tamina lasany tompokolahy George Floyd 47 taona ilay lehilahy Amerikanina mainty hoditra novonoiny ny polisy fotsy hoditra ny 20 Mey teo vokatry ny fanavakavaam-bolo-koditra androany talata ny fameezam-boninahitra azy farany mialoha ny fandevenana tamin'ny 12 ratoandro teo olona mahery ny 4 no tonga nanao veloma farany azy tao an-toerana ka ny arivo mahery dia avy tao amin'ny tanàna izay nalehibiazany nisy tamin'ireo vahoaka no nanao fitafiana naneho ny fahoriany George Floyd mialoha ny alany aina taony hoe tsy afaka miaina aho etsy ankilany entitra ny fepetra any am-piangonana indrindra ho andreo mpamangy ny amin'ny tsy maintsy anaovana ny arivava eo koa ny fakana ny hafanana izay ho fisorohana ny valanaretina coronavirus segondra vitsy ihany no hahafahan'ny tsiraray mitsapa ny alahelo tokony manova ny fitondrantenany sy ny fihetsiny ny polisy manoloana ireo mainty hoditra vitsy anisa raha ny fanazavana etsy andaniny naniry ny fiaonana tamin'ny fianakavian'ny maty ny lehibe ny polisy ao an-toerana ny haiko fa misy ny asa maro tokony atao mba amaranana ny tsy fifampitokisana tsy maintsy melohina sy hiaran'ny sazenjana ny fanaovana endrika herisetra sy fanavakavam-bolo-koditra ataon'ny polisy hoy ny manam-pahefana ao an-toerana araka nambaran'ny vaovao atao amin'ny Washington Post olona mandida ny 705 no efa maty vokatry ny herisetra ny mpitandro ny filaminana
hatramin'ny taona 5 sy 2 no mankaty raha mandida ny anarivony kosa isan-taona. Dia tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity fisaorana amin'ny tafitafy no atolotra ho anao tompoko lahy sy tompoko vavy manjoy manaraka ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny fotoana rehetra naizanaiza ihany koa na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra tahaka izao. Manome fotoananao ny fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny ora mitovy ny tenanay no mametraka ny mandra-pitafaka nefa tsy adinoina ny manolotra ny sarimihetsika mahafinaritra hanomezana fahafahampohanao rehefa aoriana ny fampahalalam-baovao tahaka izao. Accidentement zay no lohatenin'ity sarimihetsika ity free redaction izy io ary karazana film zay nafantarana ny Scott Adkins moa anatin'ny resaka aiady dia izay ihany koa no ametrahana ny mandra-pitafa veloma tompoko.